Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny talata 1 Martsa 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny alarobia 2 Martsa 2024 amin'ny 9 maraina. Tsy misy filazana fampitandremana fa iangaviana hatrany isika mba ho malina. Hanomboantsika azy ho an'ny morontsiraka Atsinanana. Kapitaombra hatrany Kapesta anorana malefaka ho avy atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 9 kilometatra isan'ora. Mety hatratra 7 kilometatra isan'ora manakaiky ny tendrony avaratra. Adiny mpanonja na hanonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia iray hatramin'ny 1.5 metatra. Kapesta hatrany Mahanoro, anorana malefaka mety arahakotroka indraindray, ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 7 kilometatra isan'ora. Hanonja be noho izany ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 1.3 metatra. Ho an'ny Mahanoro hatrany Tolaniaro, anorana tandrivindrahona mety arahakotroka indraindray, ho avy Atsinanana andrivotra amin'ny ankapobeny ka ho 7 kilometatra isan'ora fa mety hatratra 20 kilometatra isan'ora indraindray. Adiny mpanonja ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 1 metatra. Tolaniaro hatrany Cap Sainte-Marie, Ibalika ny masoandro, ho avy Atsinanana andrivotra ka ho 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Hanonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 1.5 hatramin'ny 2 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, Ibalika ny masoandro, ho avy atsimo na atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Mety hatratra 17 kilometatra isan'ora any atsimon'ny Tampolo. Hanonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 1.5 hatramin'ny 2 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, misy tandrivindrahona iserana ny Voamaraina manamorona ny Melaky, andrahona mitsitokotoko na Ibalika ny masoandro any Ankafa. Ho avy atsimo ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina, ny haavon'ny onja kosa dia anodidina ny 8.4 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, anorana tandrivindrahona ny Alina sy ny Voamaraina. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Mety hatratra 20 kilometatra isan'ora indraindray ny maraina. Ho tony ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia latsaky ny 8.10 metatra. Hamaranantsika azy, Analalava hatrany Kapitaombra. Isy orana tandrivindrahona ny Voamaraina, iovaova amin'ny fitsokon'ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Hitoetra ho avy Atsinanana kosa rehefa manakaiky ny tendrony avaratra ka ho 20 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 8.7 metatra.